Miarabantsika ary namako malala amin'ity fiaonantsika ity. Araka ny nambarantsika tany aloha dia ao anatina telo volana vaovao indray isika. Hevitra mahakasika ny fiain'Andriamanitra antsika ihany no jerentsika. Anatin'ny fotoana androany zany tsika ray avril hevitra manao hoe hodidin'ny famondrampon'Andriamanitra. Iza no hodidin'ny famondrampon'Andriamanitra? Ny fiainanao, ny fiainako, ny fiainantsika zanak'Andriamanitra. Ao na Salamo 2:30 manao hoe be fanahintaina ny ratsy fanahy, fa izay matoky an'i Jehovah dia hodidin'ny famondrampo. Matetika isika no mieritreritra fa rehefa manara-dia an'Andriamanitra dia tsy maintsy hiara ny fitsapana, mihoatra noho ny fanahy hafa, ary dia tena ohatrany hoe mijaly sahirana indraindray dia tena betsaka ireo fisedrana mianjady amin'ny finoantsika. Kanefa dia tsara koa no mampahafantatra antsika, efa fantatsika raha teo zany, fa tsy hoe ny fiainan'ireo ratsy fanahy koa dia milamindamina, tsy hoe dia mandeha mizotra mpilaminana ny fiainan'ny ratsy fanahy, fa mihoatra lavitra noho ny fitaintainan'ny tsara fanahy, ny fitaintainan'ny ratsy fanahy. Mianika ao anatin'ny fafinaretana sy ny fifaliana araka izao tontolo izao izy ireo, izay tsy misy manembatsembana. Dia eritreretintsika fa milamin-jaina tokoa va izy ireo, miliba ao anatin'ny filibana. Tsia feno ahiasy tebiteby izy ireo, matahotra an'Andriamanitra izy ireo, saingy tsy tia an'Andriamanitra, tsy milamina ny olona tsy mahatoky an'Andriamanitra. Moa ve ny ratsy fanahy namako tsy mba tratra ny fahadisom-panantenana, tsy mba tratra ny fahatiantoka, ny fahatrana, ny aretina, ny fijaliana? Maro amin'izy ireo no mijaly noho ny aretina lava izay mikiky ny nofony, kanefa tsy manana an'ilay Andriamanitra mahery, tsy manana an'ilay Andriamanitra tompon'ny fanantenana, tsy manana Andriamanitra ianteherana izy ireo. Fahavoazana no miatra amin'izy ireo. Ny fahavoazana eto amin'ity tany ity ampin'ny tsy manana fanantenana ao amin'Andriamanitra. Iaran'ny aretina, iaran'ny fahatrana, iaran'ny fahadisom-panantenana, ny fahakiviana ary ny fahoriana koa ny kristianina. Kanefa eo anatrehan'izany dia izao, tia an'Andriamanitra izy ireo, mahatoky an'Andriamanitra izy ireo, manana fanantenana izy ireo. Zany no ambaran'ny epistily nosoratan'ny Paoly an'ny Tesaloniana amin'ny Tesaloniana 2:4-7 fa tsy tiana tsy ho fantatrareo rahalany amin'izay modimany mba tsy hahatonga anareo alahelo tahaka ny sasany tsy manana fanantenana. Ny olona matoky an'Andriamanitra ianjadian'ny fahoriana, fijaliana, mafy dia mafy tokoa, tena sarotra, fa izao no mampiavaka azy dia izao, manana fanantenana, manana toky izy ireo. Ary zany no tombotsoan'ny maha-kristianina. Mitovy fahoriana amin'izao tontolo izao, mitovy fijaliana amin'izay mahazo ny olona tsy mivavaka, tsy kristianina, fa ny mampiavaka azy dia izao, manana fanantenana. Mibanjina ny lanitra amin'ny fifaliana izy ireo. Rehefa atory fotoana fohioam-pasana izy ireo, fantany fa mety efa mialaina angamba ianjadian'ny fahoriana lalina, dia fantany fa fotoana fohy ny tsy maintsy andriny ao amin'ny vovoka ny tany, fa ho avy ilay tompony aina, ho avy ilay tompony fiainana anangana azy avy eo amin'ny varavaram-pasana, amerina aminy indray ny aina. Anafaka azy amin'ny fandriana vato feno vovoka izay nametrahana azy eo am-pendrasana ny fiverenan'i Jesosy Kristy. Endre izany fanantenana lehibe ho an'ny kristianina. Aoka izany fanantenana izany ho ao aminao, ho ao amiko. Ka na inona halehibe ny fahoriana sy ny fijaliana manjoantsika, mandalo sy maivana izany. Fa ho avy ilay fiainana feno fiadanana, feno fahasambarana, omeny kristiantsika maimaim-poana, hodidin'ny famondrampon'Andriamanitra ny zanany, na dia mandalo fitsapana azy. Teny fikasana lehibe nomen'Andriamanitra anao androany. Fikiro, tehirizo, inoy fa ho tanterahan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, hivavaka isika. Misaotranao izay Jesosy tompo tsara, satria ny famondramponao dia manodidina na isan'andro, na dia ianjadian'ny fahoriana sy ny fahakiviana, ny olana maro isan-karazany sy ny fanahintainana aza, mahatoky izay, fa tsy maintsy ho avy ilay maraina ny fanantenana, fiverenanao any amin'irao ny lanitra Kristy, hanolotra anay ny fiainana sambatra
atao velona ao anatinay zany fanantenanay zany, ka tsy hahakivy anay ny fitsapany ny fiainana eto amin'ity zao tontolo zao mandalo ity. Da io ny tsirairay manaraka ny fandarana amin'ny anaran'i Jesosy tompony. Amen.